raha tsy teo anatin'ity sary manaraka ity kosa ireo tapatapam-baovao fitianantsika avy hatrany ary nomba sy reo. Mahaky sady voatifitra ny voatapatony. Tendran-javatra mahatsirevina misy eto amin'ny Fokotany Sanjo, commune Mandabe, district Mahapy, faritra Menabe, manakaiky amin'ny Morondava. Tovolahy iray telo amby roapolo taona ny volon'ny Jiolahy tao an-trano ny farany herinandro lasa teo rehefa avy ny andro. Raha ny namany dia izy ireo no tratra tao ka dia niarany fahabibiany olon-dratsy. Nagakatra amin'izao dia tsy voafaritra na misy zavatra verina tsy tao amin'ilay fianakaviana. Mbola mandeha ny fanadihadiana tao amin'ireo tompony andraikitra hatramin'izao. Marina fa mitondra fitaovam-piadiana mahery ny mpanafika ka notofirin'izy ireo ilay tovolahy avy eo dia nofirainy tamin'ny antsilava ny tendany ka maty tsy tsadrana hatrany. Bypassy olona sy voasambotra teo amin'ilay gare routière avalambarina no niandroany tantara. Satria dia misy ny fangalanana gazoaly izay ampiasana amin'izany asa izany 7 oktobra lasa teo tokony tamin'ny akale folona alina. Tratran'izany darim-panofisa foana nefa ireo mpangalatra ka dia izy ireo namorony namany sy ireo mpiray kombakomba aminy. Ireto farany tsy izy akory fa mpiasan'ilay orinasa mantanteraka fanamboarana gare routière ihany. Ka raha ny vokatry ny fanadihadiana hatreto dia telo ny mpangalatra ary mianampy mpiray petsapetsa avokoa. Nanantena no mandemandy nakanjo lasa mahiny anampigadiana. Bendy fitsaram-bahoaka ihany. Ity tirity aloha malaza amin'izao fotoana izao fitsaram-bahoaka ihany, fitsaram-bahoaka trano. Tranga iray indray mantsy no miseho tany amin'ny faritra mampisaraka ny district Beny sy Ambady Finandrano tampifarany herinandro lasa teo. Daly atao folo indray natsatsiky ny fokon'olona ary rehefa avy ny famonjena tao arian'ny alatrobo nataon'izy ireo. Tany am-boalohany dia dia mitelo-polo ny dahaly manafika saingy efa niandrasany naty fokon'olona tany an-toerana ka dia raikitra amin'ny fifanjeviana dia izao ny vokany. Tsy nanterina tany amin'ny mpitandro ny filaminana intsony fa tonga dia nitoerana velona avy hatrany, tafaverina daholo ny omby araka ny tatitra avy any an-toerana.